afiakana zao ny fitsanganany tompo kalazao Jeso akalazao kalazao Jeso akalazao kalazao Jeso akalazao kalazao Jeso akalazao tenitsangalizy velona matrakiza tenitsangalizy afiakalazao ny fitsanganany tompo Alléluia. Alléluia. Ndatsika itsangana. Idiran'ny tompontsika androany a, faly miarabantsika rehetrarehetra indray mbola tafahoana eto a, idiran'ny tompo a ary fahasoavana lehibe zany. Misy ten'Andriamanitra any amin'ny Salamo 105:6 izay hoe aoka izay rehetra manam-pofinaina samy idiran'i Jehova. Jereo ilay akaikinao hoe miaina tsara ve aloha izy samy mitsangana fotsiny. Mbola ao tsara. Dia izay fofinaina nomeny tompo anao izay idiranao an Jehova izay. Alléluia. Tsotra kely tsisy hoe zavatra sarotra be a. Fa androantsika idera amin'ny tompo faly miarabantsika izay manaraka mivantana ihany koa mety nitoerana amin'ny fanalavitra fa ny fontsika iray anandratra ny tompo. Samy manaiky any Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy a, ary izy no ideraintsika androany a, dia andaontsika anandran-tanana dia hivavaka. Jesosy eo nomenao fofinaina tokoa izay. Tsy hoe hoentinay irehare na hoentinay hanaovana zavatra mifanohatra amin'ny sitraponao, fa mijoro eto anatrehanao izay amin'ny fanetretena Jesosy, anandratra anao, hideranao, hisaotra anao, ankalaza ny anaranao. Iza tokoa moa izay tompo no tafajoro eto raha tsy namondranao fo, fa teo ny famondraponao Jesosy, tsy mendrika. Ary raha misy miteny hoe marina izy dia ny marina dia ianao ireriano izy izy ny teninao. Tsy misy marina na dia iray ary, fa ianao Andriamanitra ny marina. Ka androany noho ny famondraponao Jesosy dia eto izay. Samy mahafantatra an'izay nataonay teo anatrehanao ary tsy misy miafina aminao zany. Fa misaotra Jesosy fa rehefa mibebaka izay dia namondranao fo. Dia tonga eto izay Jesosy eo. Izay tsirairay avy izay fa voadinikao ny aminay rehetra tsy misy miafina aminao na dia iray ary. Amin'ny antsipiriany dia fantatrao izay. Fa ozy izy ianao hoe nomeko fofinaina anao androany dia aoka hidera ny anarako. Dia ianao no derainay, ianao no ankalazainay, ianao no menay voninahitra. Marina fa betsaka ny zavatra mety nitranga, mety tsy mifanaraka tamin'izay mba tianay,
fa fantatray fa mahatsara anay satria anao no mitatana amin'ny fiainanay dia misaotra anao zay Jesosy misaotra anao amin'ny fitantananao misaotra anao amin'ny fanasitrananao misaotra anao amin'ny mbolana toy izao anay tsirairay avy ny arovanao anay tsirairay avy mbola tafahoana soma tsara eto indray izay mankalaza anao tompo halleluja raha misandratra ny tananay dia ho anao ny voninahitra ho anao ny hery ho anao ny laza satria anao irery ihany no mendrika omena an'izany omaly an'io ary mandrakizay voninahitra ho anao Jesosy halleluja amen. Alléluia. Alléluia. Ataontsika iteran'Andriamanitra indray androany dia ataontsika ilay hira hoe ankala zao Jesosy ankala zao. Amen. 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 Alléluia.
zao zamiandradrana nahita famonjena no ny hery ny anarana ankalazaina ny anaranao ankalazaina ny herinao ivoninahitra manerana ny tany zao rehetra izao zamiandradrana nahita famonjena no ny hery ny anarana mendrika hoderaina ny anaranao mendrika ankalazaina izao tontolo izao lay anaranao makakitritra mifaliny tany rehetraanao mendrika hoderaina ny anaranao mendrika ankalazaina izao tontolo izao lay anaranao makakitritra mifaliny tany rehetraanao Jesosio ankalazaina ny anaranao ankalazaina ny herinao ivoninahitra manerana ny tany zao rehetra izao zamiandradrana nahita famonjena no ny hery ny anaranao mendrika hoderaina ny anaranao mendrika ankalazaina izao tontolo izao lay anaranao makakitritra mifaliny tany rehetraanao mendrika hoderaina ny anaranao mendrika ankalazaina izao tontolo izao lay anaranao makakitritra mifaliny tany rehetraanao Jesosio Jesosy mahery ny anaranao Jesosy mahery ny anaranao Jesosy mahery ny anaranao Jesosy mahery ny anaranao mendrika hoderaina ny anaranao mendrika ankalazaina izao tontolo izao lay anaranao makakitritra mifaliny tany rehetraanao Jesosio Halleluja Fatsara ny tira vavahady amin'ny fisaorana eo akianjany amin'ny fiderana obino ankany soanatreany zao rehetra izao fiterasy lerao amin'ny feony trompety lerao amin'ny feom-bary obino ankany soanatreany anandratra fiderana azy fatsarany to fatsarany to fatsarany to fatsarany to fatsarany to
famiglia punima jakiza Afertikayan Tiravava hadian fisovana Ewa kantanyang fidera Kubino kane swanacheani Sore hechiza widerasi Erawami ferni chompetis Erawami ferbali Kubino kane swanacheani Anachachai fideranasi Fatsarani tu Fatsarani tu Fatsarani tu Fatsarani tu Fatsarani tu Di famiglia punima jakiza Fatsarani tu Fatsarani tu Fatsarani tu Fatsarani tu Di famiglia punima jakiza Fatsarani tu Di famiglia punima jakiza Fatsarani tu Di famiglia punima jakiza Alléluia. Tsara ianao Jesosy io. Tsara ny anaranao Tompo. Io izay Jesosy dia tena hoe mbola hidera sy hankalaza ny anaranao indray Jesosy io. Iza moa izay Jesosy no nahavotanao. Iza moa izay Jesosy io tena mbola hoe nandatsahanao rahanao Jesosy io. Fa tena eto izay Jesosy io tena hoe misaotra anao Jesosy io. Misaotra anao no famindraponao. Misaotra anao amin'ny fahasoavanao Jesosy io. Alléluia, mitera sy mankalaza anao Jesosy io. Alléluia, anao rien no voninahitra Jesosy amin'ity andro an'ity Jesosy io. Oh, alléluia. Fanemasino pantak how can I chiki tianawane ni funi na ichi ni hai Fanemasino pantak how can I chiki tianawane ni funi na ichira Sachini funi na icha anasiana Ranu felu na fiamme no bikuri Famarina fazakanono Hanapakamina Vesacini funi na icha Vesacini funi na icha Anafiana Oh, Fanemasino Fanemasino pantak Oh, kanashike tianawane Ni funi na ichira
pesa chini vuni na icha, pesa chini vuni na icha, anatiana. Namalemi risaye Jesus te no yo Jesus yo manampiane mana mapatsangana ne Jesus yo. So Jesus mola yira wano fitihana wano Jesus yo joan Jesus yo. Hosanna,
pour t'adorer, je vis pour t'adorer. Oh, 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 mampatonganay mbola miaina androany fa Jesosy io tena hoe noho ianao irery ihany Jesosy io. Misaotra anao tamin'ny zavadrehetra rehetra izay nataonao tamin'ny fiainanay Jesosy io. Ninona Jesosy zavatra mitranga amin'ny fiainanay Jesosy io dia tokony tsy hanakana anay izany Jesosy io hitera ny anaranao, hankalaza ny anaranao Jesosy satria mendrika ianao Jesosy io. Mendrika ny fiderana ianao, mendrika ny ady ianao Jesosy io. Alléluia. Tsisy mitovy aminao, tsisy tohanao fa tsara ianao, mahagaga tsara ianao, tsisy mitovy aminao, tsisy tohanao. Chianitera Siniata Asanja Chianitana Naiwanao Bahuvuni Nalichao Meji Chianitera Siniata Asanja Chianitana Naiwanao Tu
fara lira hoe que tes louanges s'élèvent. Amen. Amen. Que tes louanges s'élèvent. Ta présence remplit ce lieu. Que tes louanges s'élèvent et ta grâce remplisse nos vies. Je veux te rendre grâce, te louer, m'incliner devant toi. Je veux te rendre grâce, te louer, me courber, t'adorer. Que tes louanges s'élèvent, que tes louanges s'élèvent, que tes louanges s'élèvent, 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 s'élèvent. Avertikaya. Que tes louanges s'élèvent, ta présence remplisse ce lieu. Que tes louanges s'élèvent et ta grâce remplisse nos vies. Je veux te rendre grâce, te louer, m'incliner devant toi. Je veux te rendre grâce, te louer, me courber, t'adorer. Que tes louanges s'élèvent, que tes louanges s'élèvent, que tes louanges s'élèvent, 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 s'élèvent. Mi fiderai Nissan, mi fiderai Nissan, cia cia. Mi fiderai Nissan, Nissan, cia cia. Nissan, cia cia. Nissan. Mi fiderai Nissan, cia cia. Mi fiderai Nissan, cia cia. Mi fiderai Nissan, 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 Nissan. Mi fiderai Nissan, cia cia. Mi fiderai Nissan, cia cia. Mi fiderai Nissan, cia cia. Nissan, cia cia. Nissan, cia cia. Nissan, cia cia. Mi fiderai Nissan. Alléluia. Amen. Amen. Toți fiți acolo la gemat.
Alléluia. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity androany ity. Tonga ny fotoana izay hanomezantsika ho an'ny Tompo androany. Alléluia. Mialohan'ny hanaovantsika an'izay dia te hizara zavatra fohy amintsika na dia 2 minitra ihany aza. Tamin'ny testamenta taloha, fanekena taloha, dia tsy nanana fahafahana loatra ny zanak'Israely. Satria tsy maintsy ny mpisorona ihany vao afaka manana fahafahana manantona ny Tompo. Ankehitriny tsika amin'ny fanekena vaovao manana an' Jesosy, manana fahafahana tanteraka izay anome ho an'ilay mpanjaka ny mpanjaka. Alléluia. Fahasoavana avy amin'i Jesosy no ahafahantsika. Izy ny nanome hery no ahafahantsika nanangona, no ahafahantsika namory, ka androany mendrika ny tsara indrindra izy. Tsy voarefy amin'ny vola atolotra ao ilay izy, fa kosa fifandraisana lalina ao anatintsika tsirairay avy. Afaka tsika ankehitriny satria amin'ny fotoana rehetra dia afaka manome ho an'ny Tompo. Tsy tahaka ny tamin'ny vaninandro ny testamenta taloha hoe misy fotoana ihany ny mpisorona be na dia mila manantona ny Tompo azy zany zanak'Israely. Fa ankehitriny tsika kasihan'ny Tompo ianao amin'ny andavanandrom-piainanao dia efa nanomana ho an'ny Tompo sahady ianao. Fifandraisanao sy ny Tompo ny fanomezana ho azy, ary tsy azony olona ety ivelany ho hita maso zany. Fifandraisantsika tsirairay avy manokana zany. Tsy fahazarana na fanam-pim-potoana fa tena vohatry n'ilay fitiavantsika an'i Jesosy izay nahatsapa famonjena, nahatsapa fanomena manaim-poana dia hanome ihany koa tsika androany. Andrositsika mety mandroso amin'ny fifaliana ianao, mety misy koa mandroso amin'ny ranomaso tahaka n'ilay anabavy tao amin'ny Baiboly, fa ny Tompo mahita ny any anatintsika tsirairay avy. Alléluia. Mandrositsika davoly.
Daotsika irazay amin'ny fanahin'ny fivavahana. Dans la douceur de ta présence, je m'incline devant toi. Dans la douceur de ta présence, je m'incline devant toi. Je vends ton amour devant ta parole, devant ta grâce, je m'abandonne à toi. dans la douceur Ta présence, je m'incline devant toi. Dans la douceur de ta présence, je m'incline devant toi. Devant ton amour, devant ta parole, devant ta grâce, je m'abandonne à toi. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Tompo tena manolotra ny aminay ho anatrehanao tokoa izahay. Ce n'est pas pour nous qu'une chanson, Ary tsy raha fotsiny izany ho aminay, mais c'est le vœu et le désir de notre cœur. fa tena hoe izany ny fanindrian'ny fonay. Malgré nos faiblesses, Na dia eo ary ny fahalemenay, malgré nos manquements, na dia eo ary ny fahalemenay, malgré nos imperfections, tsy fahatanteranay, Seigneur, nous voulons t'appartenir entièrement. dia tena teo ho anao tanteraka izahay. Nous sommes à toi, Anao izahay, car tu nous as rachetés. satria anao no mifidy anay. Nous t'appartenons, Seigneur. Anao izahay Tompo. Seigneur, nous tendons notre oreille vers toi. Tompo manongila tsofina aminao izahay. Nous voulons t'écouter. Te hiaino anao izahay. Donne-nous, Seigneur, la révélation de ta parole. Tompo omeo anay ny fanambaran'ny tenao, Cette parole qui est vivante ilay teny velona et plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. sy maranitra tahaka ny zavatra roa lela. Que ta parole nous sonde Ny teninao no andinika anay et nous guérisse. ary anasitrana anay. Qu'elle nous restaure, Amerina amin'ny lohaniny, qu'elle restaure notre âme, amerina amin'ny lohan'ny fananay, qu'elle nous relève, anangana anay, qu'elle nous encourage
ampahery anay qu'elle nous reprenne s'il faut être repris ary anintsy anay raha ohatra ka tokony ahitsy izahay dans ton amour. amin'ny fitiavanao. Seigneur, nous venons dans ta présence tompo tonga eto mifanatreanao parce izahay que nous savons que tu es là, satria fantatra efa eto ianao au milieu de nous. eto anivonay. Fais-nous sentir, Seigneur, ta présence ataovy matsapa mifanatreanao izahay encore plus. hatrany hatrany. Non pas avec nos émotions, Seigneur, tsy miaraka amin'ny fihetseponay tompo mais que ton esprit se mélange à notre esprit fa tena mifanahinao ane ny fangaro ny fanahinay pour que nous soyons un avec toi. mba ahafahanay ho iray aminao Et que ton nom soit glorifié. dia omena voninahitra ny anaranao. Devant ton Devant ta parole, devant ta grâce, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, Seigneur. je m'abandonne à toi, Je m'abandonne à toi, Seigneur. je m'abandonne à toi. Merci, Seigneur. Sotra Alléluia. tompo Nous pouvons prendre place. afaka mahazo toerantsika. Bonjour à tous. Miarabantsika rehetra. C'est vraiment merveilleux de se retrouver dans la présence du Seigneur Tena hoe mahafinaritra rehefa tafahoana eo amin'ny fanatrehan'ny tompo isika et de retrouver aussi, je dirais pas les revenants, mais ceux qui viennent de vacances. dia mifankahita tsy hoe ireo niverina fa ireo izay tonga avy niala sasatra Bienvenue à tous. dia tonga soa isika rehetra. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois aujourd'hui? Misy ve vao androany vao tonga eto amin'ity toeran'ity a? Il n'y a personne? Ah oui, je vois une petite sœur là-bas. Tu peux te lever et te présenter? Comment tu t'appelles? Misy anabavy kely hitako ato a. Ah ok, d'accord. Bon, alors bienvenue à tous. Tonga soa isika rehetra. Et bienvenue aussi à tous ceux qui nous suivent en ligne. Dia tonga soa ihany koa ao andreo ilay manaraka mivantananay. Je suis de plus en plus convaincu que la meilleure place qu'un enfant de Dieu puisse se trouver, c'est dans la présence du Seigneur. Tena miarisy lahatra hatrany hatrany a hoe ny toerana tsara indrindra izay itoeran'ny zanak'Andriamanitra dia eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Manaiky an'izay miaraka amiko nareo a sa tsy Amen. zay? Amen. Amen? Amen. C'est vraiment merveilleux. Ary tena hoe zavatra mahafinaritra izany a. Oui, donc dans la présence du Seigneur, c'est là où nous pouvons entendre sa voix. Ary eo amin'ny fanatrehan'ny tompo ana ahafahantsika mihaino feoany, maheno feoany. Nous pouvons connaître sa volonté. Ahafahantsika mahafantatra ny sitrapony. Il y a des gens qui se trouvent au milieu de tourments, de problèmes, de difficultés. Misy olona izay eo anivona olana, fahasarotana, fijaliana, Qui cherchent
vraiment la volonté du Seigneur, ary tena mitady ny sitrapony tompo, qui jeûne et prie des jours et des nuits, ary mivavaka sy mifadiana andro aman'alina, mais sans pour autant savoir quel est le plan du Seigneur pour leur vie ou pour leur situation. dia nefa izy ireo tsy mahafantatra ny sitrapony tompo ao amin'ny fiainan'izy ireo. Des personnes qui font du Seigneur comme une roue de secours. Olona izay manao any tompo tahaka ny solokitiarana, merci. C'est-à-dire, ils cherchent le Seigneur seulement quand ils sont dans le besoin. Izany hoe mitady amin'ny tompo fotsiny izy ireo rehefa misy zavatra ilainy. Et quand le Seigneur répond à leurs besoins, dia rehefa mameza ilain'izy ireo ny tompo ils font comme quelqu'un qui prend un bus, comme une personne qui prend un bus. dia manao any tahaka ny olona anankiray izay mandray bus izy ireo Et quand il mandray arrive, fiara iombonana. et quand il arrive à destination, Dia rehefa tonga any amin'ny toerana lehany izy il dit au Seigneur, Miss Mialo, dia ozy izy amin'ny tompo hoe misy mialo. il quitte le bus, Des il s'en miales. va, il continue sa route. Dia mialo anatin'ilay fiara izy dia manohy lalany. C'est-à-dire, il oublie le Seigneur Izany hoe adino ny tompo parce qu'il a eu un exaucement de ses prières satria nahazo valim-bavaka izy. et il ne revient que lorsque il aura encore d'autres problèmes. Dia ary tsy miverina izy raha tsy manana olana hafa indray. C'est vraiment dommage. Dia tena mampalahelo izany. Mais nous, le Seigneur nous accorde cette grâce. Fa isika ny tompo name antsika an'izay ny Ou fahasoavana, plutôt, nous profitons de cette grâce. na hoe isika dia manararoatra an'izay Parce que cette fahasoavana grâce izay. est donnée à tout le monde. Satria izay fahasoavana izay dia nomena ny rehetra, Mais nous avons chacun un choix. fa ny tsirairay dia samy manana safidy. Donc, le fait de choisir de venir dans la présence du Seigneur Dia izany hoe tonga misafidy ho tonga eo amin'ny fanatrehan'ny tompo, est une des meilleures options qu'un enfant de Dieu puisse faire. dia tena isan'ny safidy tsara indrindra izay afaka ataon'ny Mais zanak'Andriamanitra. la parole de Dieu, elle est vivante et elle est puissante. Fa ny tenin'Andriamanitra dia velona sy mahery. L'apôtre Paul a dit que le message de la croix est une puissance pour nous qui sommes sauvés. Ary apôstôly Paoly dia milaza fa ny afatry ny azo fijaliana dia hery ho antsika izay vonjena. Parce que le message de la croix, ça nous change, ça nous transforme. Satria ny afatry ny azo fijaliana dia manova antsika, Ça nous bouscule, manotsikotsina antsika, ça nous dérange, manelingelina antsika, mais ça nous fait du bien. fa nefa mahatsara antsika. Amen. Amen. Mais pour que la parole agisse en nous, Fa tonga ny teny hiasa ao anatsika nefa il faut qu'il y ait une révélation dans notre cœur. dia mila misy fanambarana tonga ao anatin'ny fotsika. On a parlé la semaine dernière, dimanche dernier, qu'on peut lire la Bible sans pour autant comprendre. Tamin'ny herintsika dia niresaka hoe afaka mamaky baiboly fa tsy misy zavatra azontsika. D'où justement l'importance, la nécessité pour nous Izay mahatonga hoe tena zava-dehibe sy ilayntsika d'aspirer à une révélation du Seigneur ny maniry fanambarana avy amin'ny tompo pour que chaque parole, chaque mot mba ny teny rehetra ait un sens dans notre vie. dia hitondra izy dikany eo amin'ny fiainantsika. Vous savez, un seul mot qui sort de la bouche du Seigneur, Hitanareo teny iray miloaka amin'ny vavan'ny tompo fotsiny et cette parole agit. dia miasa izay teny izay. Dieu a créé toutes choses à travers sa parole. Andriamanitra dia namorona zavatra rehetra tamin'ny alalan'ny teniny Pour que nous ayons cette lumière que nous avons, ahafahantsika manana izao fahazavana izao pour que nous ayons le ciel, la terre et tout ce qui est contenu dans l'univers, nananantsika ny lanitra sy ny tany sy ny zavatra rehetra eto amin'izao tontolo il a izao fallu seulement d'une seule parole.
teny iray fotsiny natonga an'izany. Il suffit que le Seigneur dise sois. Ary ny tenin'ny tompo hoe misy, izay fotsiny ny ilain'ny tompo ny Quand le tenenina. Seigneur dit sois, Rehefa ny tenin'ny tompo hoe misy, et la chose arrive. dia nisy ny zavatra anankiray. Tout l'univers, tout ce qui existe est soumis à la parole de Dieu. Ary ny zavatra rehetra izay misy dia eo ambany fanekena ny tenin'Andriamanitra. Le monde est gouverné par la parole de Dieu. Ary izao tontolo izao dia eo ambany fifehezan'ny Vous tenin'Andriamanitra. voyez combien la parole de Dieu, elle est puissante et elle est vivante. Hitanareo izany fa tena mahery sy velona ny tenin'Andriamanitra. Mais nous avons besoin d'avoir la révélation dans notre cœur. Fa mila manana an'ilay fanambarana ao anaty fotsika isika. Quand un homme n'a pas la révélation du Seigneur, Rehefa tsy manana ny fanambarana avy amin'ny tompo ny olona iray il parle de son propre chef. dia lasa miteny amin'ny alalan'ny tena manokana izy. Et ceux qui écoutent aussi, s'ils n'ont pas la révélation du Seigneur, Ary ireo izay mihaino ihany koa raha tsy manana ny fanambaran'ny tompo izy ireo ils écoutent un homme, dia hihaino olona izy ils jugent un homme, dia hitsara olona ils izy apprécient le discours d'un homme, dia lasa ankasitraka lahatenin'olombelona izy. et c'est ce qui s'est passé à Corinthe. Ary izay ny zavatra nitranga tao Korinto. Dans l'église de Corinthe, Tao amin'ny fiangonana tao Korinto il y avait tous les dons. nisy ny fanomezam-pahasoavana rehetra. Mais les frères et sœurs de l'église de Corinthe, Fandralasiana-bavy tao amin'ny fiangonana Korinto, au lieu de s'attacher à Dieu, raha tokony hifamatotra tamin'Andriamanitra ils se sont attachés à des hommes. dia hifamatotra tamin'ny olona izy ireo. Certains s'étaient attachés à Paul, Ny sasany hifamatotra tamin'ny Paoly d'autres s'étaient attachés à Apollos, ary ny sasany hifamatotra tamin'ny Apolosy d'autres encore se sont attachés à Céphas, ary ny sasany nifamatotra tamin'ny Kefasy et d'autres qui s'estimaient plus spirituels que d'autres. ary ny sasany nefy tena ho ara-panano ny hafa Ils ont dit, nous sommes de Christ. dia hoy izy ireo hoe izay an Kristy. Ça, c'est une faiblesse. C'est une faiblesse Ary fahalemena izay de s'attacher à un homme plutôt qu'à celui qu'il a envoyé. fahalemena no mifamatotra amin'ny olona noho ny hoe mifamatotra amin'ilay naniraka azy. Donc, il y a eu des divisions dans l'église de Corinthe. Dia izany hoe nisy fizarazarana teo amin'ny fiangonana tao Korinto Il y avait un clan qui disait suivre ou apprécier Paul. nisy apahany izay nilaza hoe manaraka na mankasitraka amin'ny Paoly Il y a un autre groupe qui appréciait Apollos, ary nisy apahany nilaza hoe mankasitraka ny Apolosy ainsi de suite. dia arak'izay hatrany. Mais Paul, ayant remarqué cela, Fa rehefa nahita an'izay Paoly il a intervenu pour mettre de l'ordre. dia niditra an-tsehatra izy nitondra Il a fandamina. dit, mais Paul c'est qui? Et Apollos c'est qui? Et Céphas c'est qui? Dia hoy izy hoe fa iza moa Paoly, iza Apolosy ary izy Kefasy. Ce ne sont que des ouvriers que le Seigneur utilise Ireo dia olona mpiasa izay ampiasain'ny tompo ihany dans son champ. ao amin'ny taniny. Et nous sommes le champ de Dieu. Ary isika no tanin'Andriamanitra. Le champ dans lequel le Seigneur travaille. Tany izay esan'ny tompo. Mais dans son champ, Fa ao amin'ny sany il a des employés. dia manana mpiasa Il y a izy. des serviteurs de Dieu qui l'utilisent. Misy mpanompon'Andriamanitra izay ampiasainy. Ces serviteurs de Dieu Ary ireo ne mpanompon'Andriamanitra sont ireo que des instruments. dia fitaovana fotsiny ihany. Mais toute la gloire Fa ny voninahitra et rehetra toute l'œuvre sy ny asa est rehetra faite par le Seigneur. dia ataon'ny tompo. Ny tompo no manao azy. Amen. Amen. Nous allons donc prendre notre Bible dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Dao isika maka ny baibolisika ao amin'ny epistily nisoratra amin'ny Paoly ao amin'ny Efesianina. On va lire Éphésiens chapitre 3. Efesianina toko fahatelo. On va lire à partir du verset 8. Fakitsika manomboka amin'ny andininy fahavalo. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce
a été accordé d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tous les temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Eny izao izay kely no ny kely indrindra amin'ny olona masina rehetra no nomena izao fahasoavana izao dia nitory amin'ny jantilisa ny arenan'i Kristy tsy hita lany ary ny ampazava ny olona rehetra mba halalany izay fitondrana ny zava-miafina dia ilay voafina hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao tao amin'Andriamanitra izay nanao ny zavatra rehetra mba hahafantarana ireo fanapahana sy fahefana any an-danitra amin'izao ankehitriny izao ny mamaro samihafa ny fahendren'Andriamanitra amin'ny fitondran'ny fiangonana. Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Araka ny fikasana hatraizay izay nataony tao amin'ny Kristy Jesosy Tompontsika izay ananantsika fahasahiana sy fanatonana amin'ny fahatokiana noho ny finoana azy koa izany no angatahako aminareo mba tsy ho ketraka amin'ny fahoriako ho anareo fa voninahitra izany. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute la famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez connaître avec tous les saints quelle est la longueur, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Koa izany no angatahako aminareo mba tsy ho ketraka amin'ny fahoriana ary noho izany no andolohako amin'ray izay azahoan'ny fianakaviana rehetra any an-danitra sy ety an-tany anarany mba homeny anareo araka ny haren'ny voninahiny ny mba ho atanjahana fatratra amin'ny fanahiny ny toe-panahynareo mba hitoeran'i Kristy ao am-ponareo amin'ny finoana ka hamaka sy orina mafy amin'ny fitiavana ianareo mba ahaizanareo mba amin'ny olona masina rehetra ny hafantarana tsara izay sakany sy lavany ary aviny sy alaliny ary ahalala ny fitiavan'i Kristy izay mihoatra noho ny fahalalana mba hamenona anareo amin'ny fahafenon'Andriamanitra rehetra. Mes frères, je suis vraiment touché par la manière dont Paul a écrit cet épître, ou plus particulièrement ce passage. Tena hoe voakasika ny amin'ity andalana zay ny amin'ny fomba nanoratany Paoly an'ity andalana ity. Il utilise des superlatifs, des mots très forts. Tena mampiasa teny mafimafy izy. Regardons ensemble quelques mots ou quelques expressions. Andao itsika hijery teny na fomba fiteny maromaro. Au verset 8, il dit les richesses incompréhensibles de Christ. Eo amin'ny andin'ny favalo à la fin du verset 8. Arenan'i Kristy tsy hita lany. Au verset 9, il parle de la dispensation du mystère caché de tous les temps. Eo amin'ny andin'ny fasivy izy ny hoe ampazava alalany ilay voafina hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao tao amin'Andriamanitra. Au verset 10, il parle de la sagesse infiniment variée. Dia ao amin'ny andin'ny fafolo izy dia miresaka hoe fahendren'Andriamanitra, maro samihafa ny fahendren'Andriamanitra. Au verset 16, il dit d'être puissamment fortifié. Dia ao amin'ny andin'ny fahinambin'ny folo izy dia milaza hoe ho atanjahina fatratra. Et le verset 19, il parle de l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance.
dia eo amin'ny 9:20 izy dia miresaka ny fitiavan'i Kristy mihoatra noho ny fahalalana rehetra. Quand je lis ce passage, Rehefa mamaky an'ity andalana ity j'ai l'impression que Paul est en train de chercher dia ohatrany hoe mitady Paoly des mots, des termes, des expressions mitady teny fomba fiteny pour expliquer des choses inexplicables. mba hanazavana zavatra tsy hay hazavainy. Si vous vous rappelez, lorsqu'il est monté au 3e ciel, Raha tadidinareo rehefa niakatra tany amin'ny lanitra fahatelo izy il a dit qu'il a entendu des paroles ineffables. dia nilaza izy hoe naheno feo teny tsy hay hazavainy, C'est astronomie. tsy azo tonona. C'est-à-dire que notre langage humain est vraiment pauvre Zany hoe tena mahantra ny teny maha-olombelona antsika pour parler de la gloire de Dieu, iresana ny pour voninahitr'Andriamanitra expliquer le plan de Dieu pour toi et pour moi. sy hanazavana ny drafitr'Andriamanitra ho anao sy ho ahy. Donc, il essaie d'utiliser les termes qu'il puisse trouver dans notre langage humain dia miezaka izy manazava amin'ny teny izay hitany amin'ny fiteny maha-olombelona pour parler de la richesse de la gloire de Dieu. mba iresany ny hareniny voninahitr'Andriamanitra. Cette richesse de la gloire de Dieu, Ary io hareniny voninahitr'Andriamanitra io quand on parle de richesse, rehefa miresaka harena isika on parle d'abondance de biens. dia miresaka isika ny fahabetsahana zavatsoa. Dieu a énormément de richesses Ary Andriamanitra dia manana harena be qu'il veut faire connaître au monde, izay tiany ampafantarina zao tontolo zao, mais cela à travers l'Église. fa izany ampafantarina amin'ny alalan'ny fiangonana. Mais l'Église, c'est qui? Fa iza ny fiangonana? C'est toi et moi. Fiangonana dia za sy anao. C'est-à-dire que Dieu veut m'utiliser et t'utiliser toi aussi Zany hoe ny tompo dia te hampiasa ary te hampiasanao ihany koa pour faire comprendre aux païens mba azo any jentilisa les richesses de sa gloire. ny hareniny voninainy. Mais si toi et moi, Fa raha izaho sy anao nous n'arrivons pas à comprendre cela, tsy mahatakatra an'izany, nous n'arrivons pas à discerner la grandeur, la profondeur, la hauteur, la largeur de cet amour, isika dia tsy mahafantatra ny alaliny ny halavany ny sakany. si nous manquons de révélation, Raha tsy ampy fanambarana isika, comment est-ce que nous pouvons apporter cela au monde? ahoana ny ahafahantsika hitondra an'izany eo amin'izao tontolo zao. Revenons au verset 8. Andao isika hiverina eo amin'ny andiny À fahavalo. moi qui suis le moindre de tous les saints, Eny cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. eny izao izay kely noho ny kely indrindra amin'ny olona masina rehetra no nomena izao fahasoavana izao dia nitory amin'ny jentilisa ny hareny Kristy tsy hita alany. Les richesses incompréhensibles. Ny hareny Kristy tsy hita alany. Si c'est incompréhensible, comment est-ce que nous pouvons comprendre? Raha ohatra ka tsy azo takarina ahoana ny ahafahantsika mahatakatra C'est par an'izany une révélation. amin'ny alalan'ny fanambarana. Si nous recevons une révélation du Seigneur, Raha ohatra isika ka mandray fanambarana avy amin'ny nous tompo pouvons comprendre un peu. dia afaka mahatakatra kely ihany isika. Verset 9. Un Et de facile, mettre hein? en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tous les temps qui a créé toutes choses. Ary ny ampazava ny olona rehetra mba hahalalany izay fitondrana ny zava-miafiny. Donc, il y a des mystères cachés. Ces richesses sont cachées. Dia zany hoe misy zava-miafina ilay harena zany dia miafina. Qui a caché cela? Ary iza nanafina C'est an'izany? Dieu. Andriamanitra. Qui peut révéler cela? Ary iza ny afaka manambara C'est an'izany? Dieu. Andriamanitra. C'est pour cela que nous avons vraiment besoin de nous attacher à Dieu. Ary izay mahatonga hoe tena mila mifamatotra marina amin'Andriamanitra Pour qu'il isika ouvre les yeux de notre cœur mba ahafahany manokatra amin'ny masony fotsika afin que nous puissions comprendre ce que la chair ne peut pas comprendre. ahafahantsika matakatra izay zavatra tsy hainy nofo takariny. Les richesses incompréhensibles de Dieu. Harena tsy hita lany na tsy azo takarina ao amin'Andriamanitra.
Quelles sont ces richesses? Arina reo arena miafindreo. Nous recevons beaucoup de choses du Seigneur. Isika dia mandray zavatra be dia be avy amin'ny tompo. Nous avons reçu le pardon. Nandray famelan-keloka isika. Nous recevons sa miséricorde, Nandray famindrampo isika. sa grâce, Fahasoavana. ce que nous sommes, la paix, la joie, Fiadanana, fifaliana, la vie, la santé. fiainana, fahasalamana. On ne peut pas lister tout ce que nous recevons du Seigneur. Ary tsy afaka tanisaitsika izay niraisintsika avy Et amin'ny tout tompo. ce que nous recevons, Fa izay niraisintsika c'est gratuit. dia maimaimpona avokoa. Le souffle de vie que nous avons, Ary ny fofinaina izay ananantsika c'est un don du Seigneur. dia fanomezana avy amin'ny tompo. Vous vous rappelez au temps de Covid, Tadidinareo tamin'ny andro Covid a, combien les gens y couraient pour acheter de l'oxygène ny olona tena hoe miazakazaka hividy oxygène et combien ça coûtait l'oxygène. ary hoe ohatrina ny vidin'izany oxygène zany. Les gens ont compris combien l'oxygène a une grande valeur. Dia tonga saina daholo ny olona hoe tena zava-dehibe, tena sarobidy ny oxygène. Mais cet oxygène, Fa nefa izay oxygène le zay Seigneur nous le donne gratuitement. ny tompona ame antsika an'izany maimaimpona. Amen. Amen. Parfois, nous ne sommes pas conscients de tous les bienfaits du Seigneur. Ary indray tsika tsy tonga saina ny amin'ny zavatsoa ataon'ny tompo, De ce que nous pouvons recevoir par sa grâce. izay niraisintsika tamin'ny alalan'ny fahasoavany. Et quelles sont les richesses qu'il déverse sur nous. Ary inona ny arena izay arotsany eo amintsika. Malheureusement, au lieu de louer le Seigneur, Ary raha tokony hideran'ny tompo isika nous nous mettons à pleurnicher pour des petites choses. dia lasa mitaraina mitomany isika amina zavatra kely tsisy dikany. Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Tompo fa maninana manao zao amiko ianao. Le Seigneur dispose de richesses incommensurables. Ny tompo a dia manana arena tsy arefesiny. Et il veut se servir de toi et de moi Ary izy a dia te hampiasa azy, te hampiasa pour anao montrer au monde, mba haneo amin'izao tontolo pour zao, apporter au monde mba hitondra eo amin'izao tontolo zao. au verset 10, Eo amin'ny andiny fahafolo afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. mba hampahafantarina ireo fanapahana sy fahefanany an-danitra amin'izao ankehitriny izao ny mahamaro samihafa ny fahendren'Andriamanitra amin'ny fitondrany ny fiangonana. Dieu a une sagesse infiniment variée. Ary Andriamanitra dia manana fahendrena maro samihafa. Infiniment. Maro On ne samihafa. peut pas dire c'est combien. Tsy afaka mitenitsika hoe firy a, C'est infini. fa tena hoe tsy azo isaina. Alors, mais comment est-ce qu'il va pouvoir montrer aux dominations Ary et au monde? ary ahoana ny ahafahany maneho a amin'ny fanapahana azy izao tontolo izao a, C'est en se servant de toi et de moi. amin'ny alalan'ny fampiasana anao a sy fampiasany ahy. Dieu veut se servir de toi et moi Ary Andriamanitra dia te hampiasa anao sy te hampiasa ahy comme des instruments. tahaka ny fitaovana. Mais qui d'entre nous peut vraiment porter à lui seul cette sagesse infiniment variée de Dieu? Fa izy amintsika no afaka hitondra hoe izy rery a izay fahendrena maro samihafa an'Andriamanitra izay. Qui peut porter ça? Iza ny afaka mitondra Qui peut an'izany. porter la gloire de Dieu Iza tout ny seul? afaka mitondra ny voninahitra ambanitra hoe izy rery mitondra an'izany. Personne. Tsy misy na iza na iza. Parce que c'est une sagesse infiniment variée Satria fahendrena maro samihafa et qu'un seul homme ne peut le porter. ary olona ray tsy afaka mitondra an'izany. Qu'est-ce qu'il fait? Inona ny ataony a? Il a donné des dons.
tena me famezam-pasoavana Il a izy donné des ministères. na me asa Il a fanompona donné izy des opérations. na me fandrarana izy. Chacun reçoit quelque chose, une part de cette gloire, une part de cette connaissance, une part de cette sagesse. Ary ny tsirairay a dia samy mitondra kely apahany a amin'izay voninahitra izay, apahany amin'izay fahendreny izay. Nous tous, Isika rehetra, toute l'Église. ny fiangonana rehetra. Donc on ne peut pas dire, ah moi c'est Paul, hein. Paul quand Paul prêche, ben lui c'est top. Tsy afaka mitenitsika hoe ny anahy Paoly rehefa Paoly mitory-teny tena top. C'est pour cela que Paul a réagi. Dia izay nahatonga ny Paoly Mais qui est nihetsika. Paul? Fa iza moa Qui est Paoly? Apollos? Iza moa Qui est Apollos? Céphas? Ary iza moa Pourquoi vous vous Képhasy? attachez à des hommes? Fa manina isika mifamatotra amin'ny olombelona? À l'église du Seigneur, Ao amin'ny fiangonan'ny tompo a, Dieu répond à travers ses enfants ary Andriamanitra manaparitaka amin'ny alalan'ny zanany a quelque chose venant de lui. zavatra avy aminy. Quelque chose venant de sa richesse, de Zavatra ses richesses. avy amin'ny hareny. Amen. Amen. Mes enfants, ils aiment jouer au puzzle. Ny zanako a dia tia milalao Vous puzzle. voyez, c'est à peu près comme ça, comme vous voyez sur le... Hitanareo a ohatran'izao On fait un hitanareo zao tableau, a, manao un tableau, manao une tableau a, image, manao sary anankiray a à travers des pièces. Voilà, on place beaucoup de pièces ensemble amin'ny alalana karazana tapatapaka zavatra et ça donne une image. dia manome sary Vous anankiray. voyez cette image-là? Dia hitanareo io sary io a, Elle est faite à partir de plusieurs pièces qu'on a mis ensemble. dia io a dia vita avy amin'ny alalana tapatapaka zavatra natambatra. Quand on met ces pièces ensemble, Rehefa atambatra io a, ça donne un joli tableau. rehefa atambatra ireo tapatapan'ireo a dia manome saritsara Et ce tarehy. que l'église de Corinthe était en train de faire, Fa ny nataon'ny fiangonana tao Korinto a, c'est qu'il y a un qui a pris seulement une pièce dia nisy anankiray a nakapahany anankiray fotsiny a, et il a dit, pour moi c'est ça. dia ozy izy hoe ty aminy anahy. Et un autre a pris une pièce, Dia nisy anankiray indray nakapahany pour moi anankiray c'est ça. ty ny anahy. Un troisième a pris une pièce, Dia nisy fanontelo ny pour nakapahany moi a, c'est ça. dia niteny izy ny anahy ty. Alors ça fait quoi par la suite? Dia inona ny zavatra mitranga avy eo? Ça ne donne pas le joli tableau que nous avons. Dia tsy manome an'ilay sary tsara tarehy azy ananantsika. C'est ainsi d'une église Ary ohatran'izay ny fiangonana iray a, où on élève un homme, hoe manangana olona anankiray, lehilahy on prend anankiray, un homme. maka olona anankiray. Ah, moi c'est Paul. Hein. Ny anahy Paoly. Quand c'est Paul qui prêche, alors là c'est top. Rehefa Paoly mitory teny tena top. Ça veut dire, moi c'est cette pièce-là qui me plaît. Dia lasa ohatrany hoe ny anahy ty ampahany ray ty ihany mety. Mais cette pièce, elle n'est rien sans les autres. Fa nefa iny ampahany ray iny dia tsisy dikany raha tsy eo ny hafa. Pour que le tableau ait un sens, Mba ahafahan'ilay sary hanana dika il faut toutes les pièces. dia mila an'ilay ampahany rehetrarehetra. Amen. Amen. Donc, je disais donc que pour comprendre cela, pour comprendre la parole de Dieu, Araka ny lazaiko teo hoe mba ahafahantsika matakatra ny tenin'Andriamanitra nous avons besoin d'une révélation. dia mila fanambarana isika. Nous avons besoin d'une révélation du Seigneur. Ary mila fanambaran'ny tompo. Mais comment est-ce que nous pouvons avoir cette révélation du Seigneur? Fa ahoana moa fomba azontsika an'izay fanambaran'ny tompo izay? Vous savez, dans le monde actuel, il y a beaucoup de révélations. Hitanareo amin'izao tontolo izao amin'izao vaninandro ankehitriny izao be dia be ny fanambarana. Beaucoup de chrétiens, de serviteurs de Dieu ont des révélations.
be dia be a mpanompon'andriamanitra zanak'andriamanitra mpanompon'andriamanitra manana fanambarana Chacun a sa révélation. ary ny tsirairay avy a dia samy manana ny Elle fanambarana prêche selon sa révélation. ary mitory a araka ny fanambarana. Mais que nous dit la Bible justement par rapport à ça? Fa inona no lazain'ny baiboly amintsika momba an'izany? Comment parmi toutes ces révélations, Hoe ahoana amin'ny alalan'izany révélation na comment fanambarana izany est-ce qu'on peut débusquer le vrai du faux? ahoana ny ahafahantsika manavaka ny sandoka amin'ny tena izy? Nous avons lu il y a quelques jours, on a parlé quelques jours de Psaume 133, Nisy fotoantsika namaky tao amin'ny salamo a 3:30 qui parle d'une huile qui a été versée sur la tête d'Aaron, izay niresaka ny tilohilo izay nirotsaka tamin'ny lohan'ny Arona, de l'huile d'onction, tilohilo ositra, et que cette huile est tombée et a coulé sur sa barbe, ary io tilohilo a dia nirotsaka tamin'ny somotra et ça s'est répandu sur ses habits, sur son corps. dia miparitaka tamin'ny akanjony a tamin'ny vatany. Et on a expliqué que Aaron était le souverain sacrificateur de l'ancienne alliance, dia nazavaintsika hoe i Arona no mpisorona be tany amin'ny fanekena taloha, et que Jésus est notre souverain sacrificateur, dia niresakitsika hoe Jesosy a no mpisorona be le atsika, souverain sacrificateur de la nouvelle alliance. mpisorona be a ny fanekena vaovao. Donc, quand il est entré dans le tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme, Zany hoe rehefa nitsofoka tao amin'ny tabernakely izay tsy nataony tanan'olombelona avec izy, son propre sang, niaraka tamin'ny rany a, il accomplit la volonté de Dieu nanao ny sitrapon'Andriamanitra en izy, mourant sur la croix. maty eo amin'ny hazo Il fijaliana, est ressuscité, dia nitsangana tamin'ny maty a, et c'est là qu'il est entré dans le temple qui n'est pas fait de main d'homme. dia teo izy a niditra tao amin'ny tempoly izay tsy nataony Et tanan'olombelona, il a été intronisé, il a été établi comme Christ. ary izy a dia natao a ho Kristy, C'est-à-dire il est loin. zany hoe ilay voaositra. Donc comme il est la tête de l'Église, Dia zany hoe satria izy ny lohan'ny fiangonana, une fois qu'il est loin, rehefa voaositra izy a, son huile est descendue sur sa barbe. dia ilay tilohilo a nidina teo amin'ny somotra, C'est-à-dire son onction est parvenue jusqu'aux apôtres. izany hoe ilay ositra teo aminy a dia tonga tao amin'ny apôstôly, Et s'est répandue sur les ministères dia tonga any amin'ireo asa et fanompona, sur tout le corps. dia tonga any amin'ny tena rehetra. Donc l'onction du Seigneur, Izany hoe ny ositra ny tompo, l'onction de Dieu ny ositr'Andriamanitra passe par l'onction apostolique. dia mandalo a amin'ny ositra apôstôlika. Bon, pour recevoir une révélation du Seigneur, Izany hoe azontsika ny fanambarana avy amin'ny tompo a, cette révélation nous la recevons dia raisitsika izay fanambarana par ce izay cheminement, amin'ny alalan'izay ambaratonga izay, l'onction qui est faite sur la tête ilay ositra izay eo amin'ny loha et qui a coulé sur la barbe dia midina eo amin'ny et somotra, qui s'est répandue sur le corps que nous sommes, l'Église. dia tonga aty amintsika tena dia ny fiangonana. Donc s'il y a une soi-disant révélation Zany hoe raha misy milaza hoe fanambarana qui ne vient pas du corps, de la tête, izay tsy avy any amin'ny loha qui passe par la barbe, dia tsy mandalo eo amin'ny somotra, comment est-ce qu'il peut atteindre le corps? ahoana ny ahafahan'izany ho tonga aty amin'ny Voilà tena. pourquoi on peut avoir beaucoup de soi-disant révélations, Izany mety mahatonga hoe mety be dia be ny afaka lazaintsika hoe et fanambarana, ces révélations se contredisent dia ireo fanambarana ireo nefa dia lasa parce mifanohatra qu'ils n'ont pas suivi un cheminement normal. satria tsy nandalo amin'ilay ambaratonga tokony La ho vraie izy. révélation, Fa ny tena fanambarana c'est la révélation que nous recevons par l'onction apostolique. dia ilay fanambarana izay raisitsika amin'ny alalan'ny ositra apôstôlika. On parlait de richesse de Dieu, Niresakitsika ny haren'Andriamanitra, les richesses de sa gloire. haren'ny vonany. Je disais donc qu'il y a beaucoup de choses dans ces richesses qu'on ne peut pas énumérer. Ary niresaka hoe misy zavatra maro samihafa ao anatin'izany harena izany a, tsy On ne peut pas haitany énumérer
tous les bienfaits que nous recevons du Seigneur. Ary tsy afaka tanisaitsika ny zava-tsoa rehetra izay voaraintsika On avy ne amin'ny peut pas énumérer toutes les bénédictions que nous recevons du Seigneur. Ary tsy afaka ho tanisaitsika ny fitahiana rehetra izay nyraisintsika avy amin'ny tompo. C'est une richesse vraiment inestimable. Fa tena hoe arena tsy hay vidiana. Mais ces richesses, elles sont où? Fa aiza misy an'ireo Où est-ce arena? que Dieu a choisi de placer ces richesses? Aiza no nametrahan'Andriamanitra an'ireo arena ireo? Dans des vases. Ao anatina vilany tany. 2 Corinthiens chapitre 4. Korintiana faharotoko fahaefatra. 2 Corinthiens chapitre 4. Verset 7. Korintiana faharotoko fahaefatra andiny fafito. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Fa manana izao rakitra izao amin'ny vilany tany izahay mba ho an'Andriamanitra ny alehiben'ny hery fa tsy ho avy aminay. Ces trésors, ils ne sont pas mis dans des coffres, Io rakitra io dia tsy nidiana anatina vata sarobidy, pas dans des coffres forts, tsy ao anatina vata sarobidy, mais dans des vases de terre. fa ao anatina vilany tany. Les vases de terre sont faits avec de l'argile et de l'eau, Ny vilany avec de la tany poussière et de l'eau. ny vilany tany dia vita avy amin'ny tanimanga, vovoka sy rano Elles sont fragiles, ary malemy elles se brisent facilement. ary mora vaky. Comment est-ce que nous sommes faits? Ary ohatrany ahoana no nanaovana antsika? Nous sommes faits de poussière Isika dia vita avy amin'ny vovoka et pas buée, de rosée qui montait du sol. ary avy amin'ny ranonando avy amin'ny tany. C'est comme ça comment nous sommes faits. Ary ohatr'izay no nanaovana antsika. C'est pour cela que nous allons revenir à la poussière. Ary izay mahatonga hoe hiverina ho vovoka Nous isika, sommes faits de poussière vita avy amin'ny vovoka et nous allons isika, revenir à la poussière. dia hiverina amin'ny vovoka Nous isika. sommes faibles, Malemy isika, on est facilement malade, mora marary, on se blesse facilement, mora maratra, pas que physiquement. tsy ara-nofo, tsy ara-batana fotsiny. Mais pour un oui ou pour un non, on peut bouder, Fa na hoe ienina tsy fotsiny dia efa midongy on peut se isika, fâcher, tezitra isika, on est mécontent, tsy faly on isika, est insatisfait. tsy mora, tsy afa-po isika. Ce vase, il est faible. Ary io vilany tany io dia tena malemy. Mais Dieu a choisi de mettre sa gloire dans ces vases de terre. Nefa Andriamanitra dia nisafidy ny ametraka ny vonany ao anatin'izany vilany tany izany. Par l'Église que nous sommes, Amin'ny alala amin'ny mahafiangonana antsika, par ces vases de terre que nous sommes, amin'ny maha hoe vilany tany atsika, Dieu veut montrer au monde la puissance de sa gloire. Andriamanitra dia te haneo amin'izao tontolo izao ny hery ny vonany. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Takatrareo ve ny zavatra lazaina? Voyez un peu l'amour du Seigneur pour nous Hitanareo ve ny fitiavan'Andriamanitra ao atsika et la grâce qu'il manifeste envers nous. sy ny fahasoavana izay asehony amintsika? Il aurait pu continuer à cacher, à faire de sa gloire un mystère. Mety afaka nytoy nanafina ny vonany izy ho zava-miafina, Mais au lieu de faire cela, fa raha tokony hanao an'izay izy il nous a choisis, nous qui sommes faibles, dia nisafidy atsika isika izay malemy, nous qui ne sommes rien, itsika izay tsinitsinina, nous qui sommes des mortels. isika izay olona mety maty, Il nous a choisis pour y mettre sa gloire, nifidy atsika izy mba metrany ao ny pour vonany, mettre ses richesses. metrany ny hareny. C'est-à-dire, parmi ses richesses, Izany hoe amin'ny alalan'ireo haren'ireo il y a ses vertus. dia misy ny maha-Andriamanitra azy, toe-mpanaraka an'Andriamanitra. Zafady. Merci. Et le monde doit voir à travers nous Ary izao tontolo izao dia tokony hita amin'ny alalantsika les vertus de Dieu.
ny toe-panan'andriamanitra parce que nous ressemblons à son Fils. satria isika dia mitovy amin'ny zanany. Amen. Amen. Par toi et moi, Amin'ny alalanao sy amin'ny alalako a, Dieu veut manifester ses vertus dans le monde. dia Andriamanitra te haneho a ny toe-panahiny a amin'izao tontolo izao. Et la plus grande des richesses, Ary ny harena lehibe indrindra, la plus importante de toutes les richesses de Dieu, ny zava-dehibe indrindra amin'ny haren'Andriamanitra c'est Christ en nous. dia Kristy ao anatsika. Amen. Amen. Christ habite en nous. Kristy dia mitoetra ao anatsika. Dieu habite en nous. Andriamanitra mitoetra ao anatsika. Parce que Dieu habite en nous, Dia satria Andriamanitra mitoetra ao anatsika, il va donc se manifester au monde dia izy iseho amin'izao tontolo à izao a, travers nous. amin'ny alalantsika. Quelle grâce. Tena fahasoavana izany. Je ne sais pas si notre petite tête arrive un peu à comprendre. Tsy haiko hoe ny lokelitsika ve a afaka matakatra an'izany. Ces richesses se trouvent dans notre intérieur, Izay harena izay a dia ao anatsika, dans ce vase de terre. ao anatin'ilay vilany tany. Non seulement que Christ veut habiter en nous, Tsy hoe Kristy te hitoetra ao anatsika fotsiny a, mais veut habiter en nous dans toute sa plénitude. fa izy dia te hitoetra ao anatsika amin'ny fahafenony. On va revenir dans Éphésiens chapitre 3. Hiveriny isika ao amin'ny Efesianina toko 3. Le verset 17. Andiny fa-fito amby En folo. sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. On s'arrête là. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Mba hitoeran'i Kristy ao am-ponareo a amin'ny finoana. Azantsika eo a. Christ habite en nous. Kristy a mitoetra ao anatsika. Je pense que si nous arrivons à comprendre cela, Ary izaho mino hoe raha matakatra an'izany isika, ça va changer beaucoup de choses en nous. dia hanova zavatra be dia be ao amintsika izany. Christ habite en moi. Kristy a mitoetra ao Christ anatiko. habite en vous. Kristy a mitoetra ao C'est la anatinareo. plus grande de toutes les richesses. Ary izay ny harena lehibe indrindra. Amen. 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 Christ. Je ne sais pas quel terme utiliser pour exprimer combien je suis dans la joie. Tsy haiko ny teny a ahafahako maneho a hoe tena ao anaty De fifaliana. savoir que Christ, mon Rédempteur, mon Sauveur, mon Roi, habite en moi. Hoe Kristy a ilay tompo a sy mpanjakako a sy ilay mpanangana mitoetra ao anatiko. Moi qui ne suis rien. Izaho ilay tsinitsinina. Comment est-ce que je peux élever un homme? Ahoana moa ny hananganako olona, hanandratako olona, C'est le Seigneur que je dois élever. fa ny tompony tokony ho asandratro. Amen. Amen. Nous sommes qui, toi et moi? Fa iza moa izy iza Nous moa sommes zasy qui? ianao? Nous Iza sommes des moa tsika? mortels. Tsika dia olona mety maty ihany. Voilà ce qu'a dit l'auteur de l'épître aux Hébreux. Ary izay a lazain'ny mpanoratra ny bokin'ny Hébreu a. Hébreux chapitre 2. Hébreu toko faharoa a. Verset 5 à 8. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons.
Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Fa tsy anjelo no nampaneken'ny fiainana ho avy izay lazainay fa ny anankiray na nambara eo amin'ny teny iray hoe inona ny olona no atsiarovanao azy ary ny zanak'olombelona no amanginao azy nataonao ambany kely noho ny anjely izy efa nosatrohanao voninahitra sy fiandrianana izy ary nampanjakaina amin'ny asany tananao ny zavatra rehetra dia efa nampanekenao eo ambanin'ny tongony fa tamin'ny nampanekeny azy ny zavatra rehetra dia tsy nisy izay tsy nampanekeny azy nefa ankehitriny tsy mbola hitantsika fa efa ampanekena azy ny zavatra rehetra. Donc, il y a un monde à venir. Zany hoe hisy tontolo vaovao avy. Nous croyons à ce monde à venir. Ary tsika dia mino an'izay tontolo vaovao Et la zay Bible ho avy dit que zay. ce ne sont pas à des anges que Dieu va confier ce monde à venir. Ary ny baiboly dia milaza hoe tsy ho an'ny anjely no nampaneken'Andriamanitra an'izay ho avy izay Mais c'est à nous. fa ho atsika. Nous allons régner avec lui Isika no hiara-manjaka aminy dans ce monde à venir. ho amin'izay fiainana ho avy izay. Amen. Amen. C'est une gloire quand même qu'il nous donne. Tena hoe voninahitra izany Que omentsika nous allons zany régner avec lui pour toute l'éternité. hoe hiara-manjaka aminy mandrakizay isika. Vous voyez un peu l'amour du Seigneur pour nous et cette grâce. Tena hitanareo ve ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahasoavan'Andriamanitra Nous, amintsika. pauvres pécheurs misérables, Isika le mpanota mahantra tsy hisy dikany il est venu nous chercher dans la décharge. tonga nitady atsika tany amin'ny fako izy Il nous a lavés, dia nanasa il atsika nous a purifiés nanadio et atsika il nous amène dans son palais dia nentiny ao amin'ny Lapany. lapany isika pour pouvoir régner avec lui. mba ahafahantsika miara-manjaka aminy. Il veut nous partager son royaume, Ary te hizara ny fanjakany amintsika izy sa gloire éternelle. le voninahiny mandrakizay. Hein? Et c'est là où la parole dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ary izay eo ny teny no milaza hoe inona ny olona no atsiarovanao azy. Qu'est-ce que c'est que l'homme? Inona ny olona Dieu, mais l'homme c'est quoi? fa inona ny olona Que tu te souviennes de lui? no atsiarovanao azy Que tu mettes toute ta gloire en lui? hoe De plus important et de plus valeureux en lui. dia mipetraka ao aminy ny zavatra manan-danja sy manan-tsarobidy aminao Pour un peu de temps, ho amin'ny fotoana pour quelque temps, vitsy l'homme est abaissé. natao ambany ny olona. Ce passage parle surtout de Jésus. Ary ity andalana ity dia miresaka ny Jesosy. Jésus a abandonné sa gloire. Jesosy dia niala tany amin'ny voninahiny. Il s'est dépouillé de toute sa gloire. Nanafoana ny voninahiny rehetra Il izy est venu sur terre dia tonga dia ty ambony tany pour vivre comme nous, dia hiaina tahaka atsika dans la misère, dans la souffrance. ao amin'ny tsy fananana ao amin'ny Il a fijaliana. été maltraité, Tena natao tsintsinina izy injurié. ny ratraina On a déchiré ses habits. rovitina ny On a lamba craché sur lui. roraina izy Il avait soif, on lui a fait boire du vinaigre. nangeta eta izy dia nampisotroana On vinaigitra l'a cloué sur une croix. ny fatsiana teo amin'ny hazo On l'a fijaliana insulté. natao tsintsinina On l'a lesony on a fait toutes sortes de choses. natao nanaovana karazana Alors qu'il zavatra n'avait rien fait qui Nefa méritait izy cela. tsy nanao nininona ka hoe homendrika an'izay Donc zavatra Dieu l'a rehetra zay. abaissé pour un temps. Zany hoe Andriamanitra dia napidina azy tamina fotoana fohy Et parce qu'il a obéi dia satria izy nankatoa jusqu'à la mort de la croix, hatramin'ny fahafatesana teo amin'ny hazo Dieu fijaliana l'a souverainement élevé. dia Andriamanitra nanangana azy. Amen. Amen. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Ary nanome azy anarana ambony ny anarana rehetra. Par lui, Ary tamin'ny alalany tous ceux qui l'ont reçu
izay rehetra nandray azy partage avec lui sa gloire. dia hizara ny voninahiny. Si nous souffrons avec lui, raha miara-miaritra aminy isika nous régnerons aussi avec lui. dia hiara-manjaka aminy koa zany isika. Dieu a pris une forme humaine Andriamanitra dia naka ny endrik'olombelona par le biais de son Fils. tamin'ny alalany zanany. Donc ce Fils qui est honoré, dia ilay zanaka izay nomena voninahitra io ce Fils qui est glorifié maintenant, zanaka izay nomena voninahitra ankehitriny mais parce qu'il est en nous, dia satria izy ao anatsika Christ habite en nous, dia satria Kristy mitoetra ao alors nous anatsika aussi, dia isika ihany koa par Christ qui est en nous, amin'ny alalan'i Kristy izay ao nous allons anatsika être glorifiés. dia omena voninahitra ihany koa isika. Amen. 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 Il y a deux gloires Misy an voninahitra anankiroa que le Seigneur nous a réservées. izay nitehirizin'ny tompo atsika. La première gloire, nous la recevons sur la terre. Ny voninahitra voalohany dia ho raisintsika ety ambony Nous tany. n'allons pas chercher cette gloire. Tsika dia tsy tady an'izany voninahitra Le zany. Seigneur nous donne cette gloire. Ny tompony manome atsika an'izany C'est quoi voninahitra cette zany. gloire? Ino zany voninahitra zany? Christ en nous. Kristy ao anatsika. La richesse de la gloire de Dieu, Ny haren'ny voninahitran'Andriamanitra c'est Jésus-Christ. dia Jesosy Kristy. Je répète, Averiko ihany a. la richesse de la gloire de Dieu, Ny haren'ny voninahitran'Andriamanitra c'est Jésus-Christ. dia Jesosy Mais Kristy. ce Jésus-Christ, Fa io Jesosy Kristy il io a habite en nous. dia mitoetra ao anatsika. Amen. Amen. Mais ça n'est pas tout. Fa tsy izay ihany nefa Dans le monde à venir, fa ao amin'ny fiainana ho avy nous allons être glorifiés avec le Seigneur. dia hiara-homena voninahitra miaraka amin'ny tompo isika. Nous allons régner avec le Seigneur. Hiara-manjaka amin'ny tompo isika. Colossiens chapitre 1. Kolosiana toko voalohany. Colossiens chapitre 1, Kolosiana toko voalohany a verset 27. andiny fa fito amby On roapolo. va lire à partir du verset 26. Le mystère caché de tous les temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Eo fakitsika manomboka amin'ny andiny faina amby roapolo a dia ny zava-miafina ilay voafina hatramin'ny fahagola sy ny taranaka maro fa voaseho ankehitriny amin'ny olo-masina izay efa tian'Andriamanitra ho nampahafantarina ny harena amin'ny voninahitra ity zava-miafina ity any amin'ny Jentilisa dia Kristy ao anatinareo izay fanantenana ny voninahitra. C'est un mystère qui a été caché dans tous les temps, Ilay tous les zava-miafina âges. ilay voafina hatramin'ny fahagola sy ny taranaka maro Mais Dieu a choisi fa Andriamanitra nifidy a de nous révéler à nous qui vivons maintenant. anambarantsika an'izany amintsika izay miaina ankehitriny. La Bible dit que les anciens prophètes, ils ont souhaité vivre cette époque que nous vivons maintenant. Ny Baiboly dia milaza ireo mpaminany taloha dia naniry iaina ny zavatra iainantsika ankehitriny. Vous voyez combien nous sommes spéciaux devant le Seigneur. Hitanareo hoe tena olona manokana isika ao anatrehan'ny tompo a. Nous n'avons pas vécu avant, Tsika dia tsy niaina taloha pendant le temps de l'ancienne alliance, tsy niaina tamin'ny andro fanekena taloha mais Dieu a voulu que nous vivions au temps de la nouvelle alliance, fa tian'Andriamanitra isika niaina tao anatin'ny fanekena vaovao que nous recevions le salut, hoe handray ny que nous famonjena isika devenions ses enfants. ho tonga zanany isika. Et il nous révèle ce mystère caché pendant tous les siècles. Dia izy a dia nampiseho atsika naneho amintsika ilay harena miafina izay nafenina fahagola Et nous faire connaître ary mampafantatra atsika quelle est la glorieuse richesse inona de ce mystère. ny haren'ny voninahitra
zany zava-miafiny zany. Et cette glorieuse richesse de ce mystère, Ary ny hareny vonany zany zava-miafiny zany c'est a, Christ en nous. dia Kristy ao Et anatsika. Christ en nous, Kristy ao c'est anatsika. l'espérance de la gloire. Izy ny fanantenana ny voninahitra. Il y a une gloire qui nous attend Misy voninahitra miandry atsika par Christ. amin'ny Parce alalan'ny que Kristy. Christ habite en nous, Satria Kristy il y a mitoetra ao une gloire qui nous anatsika attend. dia misy voninahitra miandry atsika. Amen. Amen. Oh, que c'est beau. Tena tsara zany a. C'est vraiment merveilleux. Tena hoe zavatra mahafinaritra. Donc je disais qu'aucun homme ne peut porter à lui seul la gloire du Seigneur. Araka ny lazaiko teo a, tsy vitan'olona tokana ny tondra ny voninahitra ny Aucun homme seul ne peut porter toutes les bénédictions du Seigneur. Tsy misy olona ray afaka mitondra ny fitahin'ny tompo rehetra. Aucun homme ne peut porter à lui seul la sagesse infiniment variée de Dieu. Ary tsy misy olona tokana afaka mitondra ny maro samihafa ny fahendren'Andriamanitra. C'est pour cela que le Seigneur a donné des dons à l'Église. Ary izay natonga ny tompo a nanome fanomezam-pahasoavana ho amin'ny Il a fiangonana. donné des ministères à l'Église. Nanome asa fanompoana ho amin'ny fiangonana. Il a donné des opérations à l'Église. Nanome fandrarana ho amin'ny fiangonana. Il a donné des manifestations à l'Église. Nanome fanehoana ho amin'ny fiangonana. Mais cela, ce n'est pas à un seul homme, Fa tsy ho an'olona tokana nefa zany. mais il a partagé dans son corps. Fa nizarazarainy a ao amin'ny tenany. Vous écoutez le frère Mickey? Nareo mihaino ny rahalamiki a, Il transporte quelque chose que le Seigneur lui a donné. mitondra zavatra izy a izay nomeny tompo azy. Bientôt, nous aurons le frère Marc. Tsy ho ela dia ho avy eto amintsika i rahalamarika, Mais Marc n'est pas le frère Mickey. fa marika dia tsy rahalamiki. Et il ne va pas prêcher comme le frère Mickey. Ary izy dia tsy toroteny a tahaka amin'ny rahalamiki. Nous avons déjà vu le frère Jocelyn. Efa nahita ny rahala Jocelyn isika. Le frère Jocelyn ne prêche pas comme Marc, Ary rahala Jocelyn dia tsy mitoroteny a tahaka marika ni comme Mickey. na tahaka Mais miki. chacun a quelque chose qu'il a reçu du Seigneur. Fa ny tsirairay a dia manana zavatra izay niraisiny avy amin'ny tompo. Amen. Amen. Il est bon le Seigneur. Hein? Tena tsara ny tompo a. Il fait des choses de telle manière qu'il ne peut pas y avoir de concurrence entre Tsuri et moi. Tena hoe manao zavatra izy a mba tsisy fifananana amin'ny tsoro sy amiko. Parce que ce qu'il a donné à Tsuri, il ne m'a pas donné. Satria ny zavatra nomeny an-tsory a fa tsy nomeny anahy. Et ce qu'il m'a donné, il n'a pas donné à Fali. Ary ny zavatra nomeny anahy dia tsy nomeny amin'ny faly. Nous avons besoin les uns les autres. Fa tena hoe mifampila isika tsirairay Et nous avy. nous complétons. Ary mifameno isika. Amen. Amen. Il y a une diversité. Tena hoe misy fahasamihafana, Mais une diversité dans l'unité. fahasamihafana anatina firaisana. L'église de Corinthe n'avait pas compris ça. Fa ny fiangonana tao Korinthe dia tsy natakatra an'izany. Ils n'avaient pas compris que cette diversité, c'est pour constituer une beauté. C'est une complémentarité. Izy ireo dia tsy natakatra hoe ilay fahasamihafana dia hitondra fifamenoana. Hanome fahatsara ny zavatra ray. Vous avez vu les pièces du puzzle? Hitanareo ve ilay apahana puzzle teo? Ils étaient différents, Samihafa ireo mais ils se complétaient. fa ny fameno Et ça donne un joli tableau. dia manome sary tsara tarehy. Donc on ne peut pas s'attacher à une pièce. Dia tsy afaka mifamatotra amina pany anankiray zany tsika. On ne peut pas s'attacher à un homme. Tsy afaka mifamatotra amina olona. On reconnaît que la grâce que le Seigneur a donnée à un homme. Fa isika dia manaiky ny fahasoavana izay Mais c'est au nomen'Andriamanitra Seigneur olona qu'on ray. s'attache. Fa amin'ny tompo no mifamatotra isika. Amen. Amen. Tous ceux qui servent, Ireo rehetra izay manompo, tous ceux qui prêchent, ireo izay mitory a, ce sont des pièces du puzzle de Dieu.
dia apahany amin'ilay puzzle an'Andriamanitra. Donc on ne peut pas avoir une préférence. Moi, ma pièce préférée, c'est ça, c'est celui qui est au coin. Dia tsy afaka miteny mihitsy tsika hoe hany ana ilay apahany tiako ilay amin'ny sisiny kely itsy. Non, on peut avoir une facilité, une aisance, une liberté de parler à un ancien. Mety hoe manana fahafanana famorana kokoa miresaka amina olona anankiray. Il n'y a pas de problème. Tsisy olana C'est zany. très bien d'avoir cette facilité envers un ancien. Tena tsara hoe manana an'izay fahafana manandrana olona anankiray izay. Mais la question de Corinthe, ce n'est pas une question de facilité ni d'aisance. Fa ny olana tao Korinto tsy resaka hoe fahafana miresaka amina olona Mais ray. c'est une question de préférence. Fa resaka fitiavana Ah, moi, je manokana. préfère un tel. Ah, neny ihana ny tiako kokoa. Ils n'avaient rien compris, les Corinthiens. Fa tsy natakatra ninino ireo Korintiana ireo. Quelle grâce que le Seigneur peut ouvrir nos yeux Fa tena hoe fahasoavana hoe ny tompo manokatra pour que nous puissions masitsika. comprendre. Ahafahantsika Ah, mahatakatra. Seigneur, merci, tu es bon. Tompo misaotra fa tena On va se tsara lever ianao. pour louer le Seigneur, le remercier. Hiaraka hitsangantsika dia Je suis misaotra dans ny la Tompo. joie. Tena anaty fifaliana. Amen. Amen. Alléluia. Je suis dans la joie. On va danser Hiaraka anditsika. ou bien on va faire je suis dans la Satsika joie. hoe je suis dans la joie. Allez, on va danser. Ah, le Seigneur est bon, hein? Tena tsara ny tompo a. Amen. Est-ce que nous pouvons sortir de nos places, s'il vous plaît? Afaka mivoaka S'il vous amin'ny toerana plaît, misy s'il vous antsika plaît. On isika. approche, on approche. On va manifester notre joie envers le Seigneur. S'il vous Tena hoe plaît, aneo sortez de fifalitsika votre amin'ny place. tompo isika. Allez, Mivoaka amin'ny sortez. toerana misy On anareo. sort de la place. S'il vous plaît, venez. Eo moa Eh, vous hoe n'êtes pas joyeux. tsy fary ve nareo. Ouais. Dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car Jésus m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car Jésus m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilleux mon papa Jésus. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a libéré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Jésus m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Jésus m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Jésus m'a libéré. Alléluia. Nos vêtements en volume, je chanterai de tout cœur. Chanterai de tout cœur les merveilleux mon papa Jésus. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a libéré de Yo, yo, tout yo, yo, je péché. chanterai. Je chanterai de tout cœur les merveilleux mon papa Jésus. Il m'a ôté des Eh, ténèbres. alors il fallait un petit salut. La Zoé, mon papa, Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais.
Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Jésus m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Jésus m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Jésus m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Jésus m'a libéré, car Jésus m'a libéré, car Jésus m'a libéré. Alléluia. Lo tena isaotra ny tompontsika. Saorany Jesosy androany. Jesosy eo misaotra anao izahay ny amin'ny teninao Jesosy eo. Zay tena mitondra famelombelomana tanteraka aty anatin'ny fonay. Tena mamerina ny fifaliana tanteraka ao anatinay. Ny fampatsiarovanao an'izany teny izany. Ndraindray tokoa adimin'ny fiangonana. Fa izany ny toerana nametrahanao azy ireo Andriamanitra. Iza tokoa moa izahay Tompo no indray androany araka ny teninao hoe hiaranjaka amin'ny Kristy izahay. Oh Jesosy, tsy mafaly anao vesany androany, terao amin'ny fonao rehetra ny Tompo. Misaorazy androany, asandrato ny fakasitrana azy. Alleluia. Misaotra Jesosy eo, makasitraka anao izahay. Saotra Jesosy ny amin'ny fidiananao anay, ka nametrahanao anay ao anatin'ny tenanao Kristy eo. Alleluia. Alleluia. Misaotra Jesosy. Otsika indray mifanasan'ny Tompo a. Nisy tenin'Andriamanitra napetraka ny Tompo tato anatin'ny foko. Fa everiko hoe tena taridalan'ny Tompo ny tenin'Andriamanitra androany. Amen. Tena tsapako hoe ny firaisantsika latabatra amin'ny Tompo a, tena tokony hitondra reconnaissance ny anatin'ny fotsika, tokony hitondra fakasitrahana ny anatin'ny fotsika, no ahafahantsika miappartenir na ho isan'izany tenan'ny Kristy zany. Amen. Otsika androso androany, tsy isitsika protocole be fa afaka mandroso isika, fantatsika ny tenin'Andriamanitra fa fanahafantsika ny Kristy zao. Ary amin'ny ratsambatan'ny Kristy atsika dia fantatro hoe tsy handray an'izany amin'ny fanameloka isika, fa kosa tena handray an'izany anatina fofeny fakasitrahana, ka miaraka amin'ny fahavononana hatrany ao anatin'ny fotsika, fa isidentifie amin'ny Tompo isika. Alléluia. Alléluia. Si je marche jusqu'au bout par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. 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 Si je marche jusqu'au bout, si je marche jusqu'au bout par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout,
sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Saotra Jesosy fa avy lavitra izay no sotominao ary ny teninao rehetra dia manambara aminay ny tombony anananay Jesosy ny amma anao anay isan'ny tenanao anay Jesosy. Androany dia tena raisinay amin'ny fakasitrahana satria ny fihinananay mofo sy ny kapoaka araka ny teny Korintiana 2:1 dia fanambaranay amin'ny alalan'ny tenanay ihany koa ny fahafatesanao Jesosy. Manambaran'izany mafy izahay mandra-piavinao fa izahay ihany koa Tompo dia andeha amin'ny lalan'ny fanorotoroana satria ny asa nanatsoana ny tenanay avy any amin'ny fotaka ka mandrapahatonga nankehitriny dia tsisy idiranay na dia ny kely akory azy Andriamanitra. Izany mahatonga anay feno fakasitrahana ny anjaranay sisa dia mandeha amin'ilay lalana masaka izay efa nisoritanao Jesosy. Ka mihinana an'izao mofo sy ny kapoaka izao izahay miaraka amin'ny fonay, miaraka amin'ny fanirianay fa anana ny fisaina izay tao aminao ihany koa izay Tompo eo amin'ny fiainanay amin'ny Kristianina. Saotra Jesosy, sa mihinana mofo isika ankehitriny. Alleluia. Saotra ihany koa Tompony amin'ny ranao izay manadio anay tamin'ny fahotanay rehetra. Ary tsy nanatsaka ny ranao ianao dia foana izao fanatonana izao satria raha tsy misy lalatsaka tsy misy mifamelan-keloka ary raha tsy misy mifamelan-keloka dia nitoetra lavitra anao izahay fa noho ny ranao izay latsaka dia nanadio ny otanay izany ka afaka manantona anao izay amin'ny mpasahiana ankehitriny. Saotra Jesosy, sa misotro ny kapoaka izy. Si je marche jusqu'au bout par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Irò fare si je marche jusqu'au bout. Si je marche jusqu'au bout par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Oiteaka mafy amin'ny tompo isika mazoto toerana vetivety fotsiny.